Tsy maintsy nandray ny fepetra tandrify azy moa ny polisy-pirenena manoloana ny filaminana eto amin'ny tany Madagasikara manoloana ny fahafenoan'ny violon zany eo anatrehan'ny fitokonan'ny mpiandry fonja. Raha ny fanazavan'izy ireo dia tanjona lehibe ny ametrahana ny fitandrona ny fandriampahalemana ny ain'ny olom-pirenena ary ihany koa ny fananana. No amavisina ny fitandrovana ny fandriampahalemana eto an-drenivohitra araka ny nambarana komisira iray tafaresaka taminay manoloana ny fitarazoan'ny fitokonana nataon'ny mpandra rany fonja sy ny sindikany prakitra ra izay manelingelina ny fepetra ara-panjakana mikasika ny fisamborana sy fitazomana vonjomaika ireo namita eloka sy ny fahafenon'ireo toeram-pitazomana reto farany. Tsy maintsy nandray fepetra araka izany ny polisy-pirenena ho hatrany ity komisera tafaresaka taminay ity ka voalohany amin'izany ny fampitomboana ny isan'ireo mpitandro ny filaminana manatanteraka ny asany, ny fanamafisana ny fisafona izay toto-tsaina manerina ireo faritra maro eto an-drenivohitra, indrindra ireo faritra voasikazy omena. Tafiditra ao anatin'izany fepetra andraisiny izany ihany koa ny fanamafisana ny fisian'izy ireo eny amin'ny kion-dalana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny mission de dissuasion. Ary tsy atao ambany zavatra ihany koa nefa ny fisavana ny karapanondrom-pirenena. Nilaza hatrany ty tompon'andraikitra tafaresaka taminay ity fa izany no natao dia noho ny fanatanterana ny andraikitra nakinina tamin'ny mpitandro ny filaminana dia ny fiarovana ny olom-pirenena sy ny fananany.